Orinasa iray ahitana ireo fitaovana samihafa ilaina eny anivon'ny toeram-piasana eny ny Sodima izay efa 12 taona moa no nisiny izany orinasa goavana izany. Misokatra ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy moa ny Sodima ary vonona hanome fahafaham-po ny mpanjifa rehetra tonga ao aminy. Orinasa iray manana ny toerany eo amin'ny fampitaovana samihafa ny Sodima izay ety Andraharo ampitan'ny Folobenistara no misy azy. Anisan'ny mampiavaka azy ny fananany fitaovana informatika samihafa azo antoka na ny kalitao na ny mariky ny entana. Anisan'ireo tolotra misongadina amin'izao fotoana izao ny imprimante multifonction Ricoh izay ahitana fihenam-bidy avokoa. Sodima moa fantatra io fa enina ambin'ny folo taona zao Sodima zany misokatra. Dia ity marika Ricoh ity moa ny imprimante sy ny photocopieur zany tamin'ny l'année 2000 nanomboana an'ity zany efa 10 taona mahitsy. Dia marika japonaise izy io. Mafy izy satria raha ampitaina amin'ny hafa zany misy ny qualité ananany amin'ny famafisana. Ankoatr'ireo dia mbola ahitana fitaovana informatika maro ny eto amin'ny Sodima. Hita eto ihany koa ireo fitaovana samihafa ilaina eo amin'ny toeram-piasana na any an-tsekoly ary koa ireo fanaka ilaina eny anaty bureau na ny mobilier de bureau raha tsy tanisa afa-tsy ireo. Misokatra ny latsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora ary amin'ny 2 hatramin'ny 10 ora sasany ny Sodima ary ny sabotsy kosa dia misokatra hatramin'ny 12 ora ny toeram-pivarotana eto Andraharo.